azo lazaina ihany koa hoe devoly mandehandeha zay olo manohitra zao fanjakan'Andriamanitra zao. Ary na iza olona magnenjika animarika tantandaza na manohitra zao programa lehibe zao de azo lazaina hoe devoly mandehandeha koa izy. Ary fantatra fa tsy tompony tenany izy manoloan'izay zavatra zay, fa i devoly mihitsy ny eo ambadikinazy. Satria izy zany de ampiasain'ny devoly hanakana zao programa lehibe zao. Izy de ampiasain'ny satana hanohitra zao programa lehibe zao. Ary be da be le vavany ao amin'ny Facebook ao. Ka eto zany de milaza aminareo nareo zay ampiasain'ny devoly amin'ny Facebook ao io, hoe zay tsy resy latsy am'zany aty samboka sy ny karazany e. Famonjena ne tira olona, famonjena ne tira olona, famonjena tira olona, fanavotana tira olona, fanavotana lehibe ty hanavotra antsika. Ka ianareo zay ampiasain'ny devoly zany de hoe hanakana zao programa zao de mandiniha tena ary mibebaha mihitsy, mibebaha anareo fa tsy mety zany. Tsy mety satria zavatra tsara ne ty programa ataontsika ty e. Famonjena lehibe farany mihitsy ty. Ary misoran'Andriamanitra aza raha mba tsika malagasy noho ny fidin'Andriamanitra anatanteraka zao programa lehibe zao ary nitanterahany eto amitsika amin'ny fireneny malagasy ity programa ty ka misaotra anao tompoko.